Zandary principal classe faharoa iray no nahiditra ponja androany noho ny resaka kolikoly tamin'ny fifaninanana afahana miofana any amin'ny sekoly ambony Moramanga ka azahoana ny galona GP2 sy hiakarana officier de police judiciaire. Ankoatra izay dia nisy ny fianana teo amin'ny sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie Pirenena tamin'ny solotenan'ny général misotro ronono. Tadi-baovao ary no entina amintsika eo amin'ny sarin'ny Gendarmerie Pirenena. Zandary principal classe faharoa iray no nahiditra ponja androany noho ny resaka kolikoly tamin'ny fifaninanana brevet professionnel de premier degré ahafahana miofana any amin'ny sekoly ambony Moramanga ka azonany galona GP2 sy akarana officier de police judiciaire. Mpamilina manam-boninahitra jeneraly nitazona andraikitra ambony eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena ity zandary nidiran'andro ity ka nilaza fa manana quota ny lehibe io ary naka vola tamina zandary iray izay nanao ny fifaninanana ary tena nalefa 5 vola ny vola ka izao trahatehaka izao. Naterina eo an-treran'ny fitsarana izy tao aorian'ny famotorana natao azy ka nahiditra ponja vonjy-maika eny Tammora. Ny Gendarmerie Pirenena dia mamerina trany fa ezahana dio ny fifaninanana rehetra karakarain'ny Gendarmerie Pirenena na izay fidirana ho mpianatra ho zandary na izany concours professionnel izany fa tsy misy vola loha na dia ariary azy. Raha misy ny mety mbola hiara nitrangana kolikoly toy izao dia afaka mametraka fitoriana ny vondro tobo-paritry ny Gendarmerie na ny tobon'ny zandary akaiky azy. Taorian'ny fiaonan'izy ireo tamin'ny nisitry ny 10 alin-dà dia niraisin'ny général Randrianazary sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie Pirenena androany tao amin'ny professant Tetsibetongolo ireo solotenan'ny général misotro ronono 7 mirahalahy nahitana ny généralisa ny Désiré Rakotoarjon, Ramakavelo Désiré Philippe, Tsarana Jean-Émile, Ratrimo Arvony, Ramahavonjy, Rakotomalala Dieudonné ary médecin colonel efa misotro ronono Radavidson. Izao fiaonan'izao dia araka mifankatahan'ireto général misotro ronono ireto ary nanatrika ihany koa ny général Ravalomanina Richard, commandant Gendarmerie Pirenena sy ireo manam-boninahitra général miasa ao amin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie Pirenena. Tsy nisy resaka politika ny dinika fa dia dinidinika mahasoa avokoa amin'ny mahazoky zandary.